Sehatry ny zavakanto kosa niatrika fandidina noho ny tsy fahasalamana nahazo azy i Richard mpanakanto iray ao anatin'ny tarikan-jila ny lehilahy na dia ho aza izany mitoetrany ny dingana ao anatin'ilay fifaninanan-kira nampitondraina ny anarana hoe La Voix d'Or-njila izay nokarakaraina natao hanomezana fahafa-po ireo mpankafy ity tarika ity amin'ny alatsinainy ny Pentecote avy izao moa no anatanterahana ny famaranana izany lalao izany. Natao fandidina injila 3 herinandro lasa zay rehefa tapaka lalan-draha madinika any amin'ny fo. Totosa soamatsara izany fandidina izany ankehitriny araka ny nambarany hery ao amin'ny tarikan-jila. Io le bouquet final amin'ny télé Castina Voix d'Or féminine du groupe Njila ity dia saika niarahana tamin'ny tarikan-jila. Iarahantsika malalaka nefa ny zava-misy fa injila dia nodidina fo natao pontage coroner any La Réunion. Dia tsy afaka anatrika an'io zavatra io. Ary rehefa tsy afaka anatrika an'io izy dia mazava ho azy fa tsy tarika anjila au grand complet zay no tonga eo dia tsy tonga moko ny any andafy fa izaho no solitena anao ny zavatra io natanteraka an'io. Tsy misakana fizotra ny famaranana an'ilay Castina Voix d'Or féminine du groupe Njila anefa izany ho totosaina amin'ny alatsinain'ny Pentecoste tokoa ny famaranana eo amin'ireo vehivavy tsara feo misy 12 akanga sisa nanamborana tamin'ny fifaninanana. Araka ny nambarako taminareo teo dia hoe la ohatran'izao zany fampisehoana hoe bouquet final de Voix d'Or, bouquet final de Castina de Voix d'Or féminine du groupe Njila, accompagné par des musiciens professionnels du groupe Njila, encadré par représentants du groupe Njila, Hery et Telo Fangady. Zay zany io zavatra lasa ohatr'izay. Zany hoe tsy maintsy tanterahana satria miantony. Voalohany aloha efa niematra 2 volana indray mandeha ilay izy dia efa menomenona ny ankizy sy ny mpankafy-an'ireo ankizy ireo dia tsy azo ahematra intsony na ny fiaraha-miasa ihany koa zany amin'ny opérateur izay manohana an'io ny telema dia tsy afaka ahematra intsony io Castina io tsy maintsy vitaina amin'ny lundi de Pentecôte. Ho tanterahana amin'ny alalan'ny SMS ny fividianareo kandida mendrika indrindra amin'ity Castina ity amin'ny laharana 034 34 00 434 sy ratana amin'ny SMS ny VO arahina tsipika sy ny anaran'izay kandida tianao safidiana.